Ny vaovao izay mampalahelo moa dia nodimandry omaly talata 4 janoary 2024 teo amin'ny faha 7 taona ny Irajona Edouard ilay andrarizony hosodoko sy ny sary sokitra eto Madagasikara misaona araka izany ny tontolon'ny zavakanto sy ny kolotsaina malagasy. Ny mikasika ny raharaha amboho malaza kosa dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny fianakavianany ireo naharamboina tamin'ny ilay raharaha amboho malaza. Nilaza ny tsy fahafahampony tamin'ny fihaonana izay natao tamin'ny ministry ny fitsarana fanirisoa Erinaivo reto farany ary mangataka ihany koa ny hanafainganana ny fanadihadiana ny raharaha. Marihina fa mbola misy 440 ireo tokony hanao fitsaboana tamin'ny tranga fanapozinana iny ary ny fito amin'ny ireo no tena mbola ilaina fanaraha-maso ankaiky ka mangataka ny hijerevana any ireo naharamboina ireo ihany koa ny fianakaviana ny lasibatra. Eny amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara eny moa dia misy vaovao mafaly koa satria tonga any atsimon'ny rano resaka pipeline sampoina efa mandeha ny rano ho fampihinana ny tsy fampian'ny rano ao amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara izay niaina tao anatin'ny haintany nandritra ny taona maro. Ny mikasika ny kinapsa kosa dia nametra-pialana ny tale jeneraly Andriamatoa Vimbiny Rahaingontsatovo nampahafantatra ny teo anivon'ny kinapsa fa nametra-pialana ny tale jeneraly ny Andriamatoa Vimbiny Rahaingontsatovo tontosa teo anivon'ny foibeny kinapsa teny ampifilohany androany alarobia 7 janoary 2024 ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny tale jeneraly teo aloha sy ny solontenan'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana ity farany no hikarakara ny dingana momba ny faniandrena izay ho tale jeneraly ny kinapsa vaovao. Nametraka fitoriana manoloana ny herisetra nataony manamboninahitra iray azy ny tompony tsena iray etsy ambanin'ny hopitaly Homiso Avinandrina. Nisy mihitsy ny fandrahonana tamin'ny basy nandritra ny fotoana nahatongavany ilay manamboninahitra tao amin'ny tsenany. Nilaza ny tompony tsena fa tsy mahafantatra mazava ny tena antony hanaovana herisetra aminy sy ny fianakaviany izy. Milaza miaina ao anatin'ny horohoro tanteraka amin'izao fotoana izao ny tenany sy ny fianakaviany manoloana ny intranga iny ary efa nandritra ny 12 taona nefa no nivarotany teo amin'ny toerana io. Raha tsy ahivina dia ny alin'ny faha 20 Desambra no tonga tao amin'ny tsenany andiany miaramila niaraka tamin'ilay manamboninahitra izay nanao herisetra taminy. Nambarany ihany koa fa mbola mitohatra amin'izao ny fandrahonana mahatra aminy sy ny fianakaviany ka antony hametrahany ny fitoriana. Ndeha mo arantsika ny ansipriany mikasika an'izay sy ny fanazavany ilay olona ny harany herisetra. Ny alin'ny 29 Desambra amin'ny 7 ora sasany izay nilaza fa tokony ho tonga eny amin'ny doléance za amin'ny 7 ora amin'ny 7 maraina dia voaray ho a matsiany ramosiana miaramila anankiray dia niverina teny amin'ny teny aminy izy teto ampita teto vao nahino feoko izy dia mivoaka sady nidariko nanao hoe tsy fantatra elanga fa efa eto Madagasikara mbola samby vakoka ihany ianao fantako azy zany toto zay ngamba ny antometomohan'ny ady nanao fanaovany teto avy eo izy tonga dia nanapotika sady isaiky hitivitra indro moa nitsoaka zay no nahatonga ny tena tsy maty teto. Tsy fantatra mazava fe inona ny tena antony anao? Tena tsy mahafantatra na inona hoe inona ny antony fa mpiasa direktera tato izy zany no ny mandrahona foana isaky zay maro ao andalan'izay tompoko sady tsy maintsy araky ny teny ministry ny fitsarana apetraka aminy angamba zay zavatra zay mazava ho azy alao anazy angamba mamary an'izay. Efa nisy fotoana ve hoe fikasana nalanareo teto amin'ny toerana ty sa hoe? Tsy mbola nisy fa etrehitra no valy anadio ny toerana no kasainao atao po. Milamina tsara tsisy mininona fa manao zay mahafinaritra azy ny tsena mahafinaritra foana moa hatran'izay fahadiovana indrindra ity nitakiny lehibe ny hopitaly. Mamako ngamba no mivarotra tato 20 taona efa talohan'izay 20 taona zay maty tapoko moa izy dia tsy maintsy nidimby asako. Manofa moa zany na resaka tompony mihitsy? Tompony zay fa taty aoriana vao nilaza ny hopitaly hoe misy abatsena kely alohanareo.
Ny resaka raha boina triple 7 kosa dia nisy maty ireo izay no tanana amponja. Nisy maty tamin'ny ireo no tanana amponja tao Antanora tamin'ny resaka boina triple 7 ary navoaka ny maraina teo tao amin'ny hôpitaly nofo mangatsikany. Mbola misy ihany koa ireo olona marary koa dia manoloana izany metarena ny fianakaviany ireo voarorohy izay nilaza fa tsy manantsiny ireo ny tanana amponja tamin'ny ity raha boina triple 7 ity. Izy ireo araka izany moa dia miantso ny ministry ny fitsarana fanirisoa Erinaivo izay ambaran izy ireo fa mahalala tsara anio raha io, hijery ny zava-misy marina ary hijery ny zava-misy manoloana ity tranga misy ity. Ho faranantsika tanteraka mo ity video anankiray ity koa dia ny hamaramparanantsika azy mo dia hizara ity sary mahafinaritra ity. Eo ampovoany io mo dia efa fantatriny maro Andriamatoa Colonel Mikael ilay filohan'ny fanavozana. Ny tena nampiavaka an'ity sary ity mo dia ireo rastamanina sy teisefy tekepik avec photas amin'ny colonel. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.